efa natsidikitsika teo ihany ny sehatra ny finoana dia mankalaza ny 5 taona ny joroany ny antoko-pihira ampifity antoko-pihira fifoazana izy ity avy eo anivon'ny FJKM isotro fitiavana amin'izany fanamariana izany dia betsaka ny hetsika ho tanterahan'izy ireo manomboka ny 12 aprilo avy izao dia efa hisongadina izany hetsika fanamariana izany. Isan'ny nahafantaran'ny maro indrindra fa ny kristiana ny fitoriana ra-pilazantsara amin'ny alalan'ny hira fiderano ny antoko-pihira fifoazana isotro fitiavana na ny ampifity izay mankalaza ny 15 taona ny joroany amin'ity taona 2024 ity. Amin'ny mampihira filazantsara azy izay dia amin'ny alalan'ny hetsika hira fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fitoriana ny filazantsara maro samihafa no tena anamariana ny 15 taonany. Fandrenana ny trano fiangonana eny amin'ny FJKM Antohibe Ambohidratrimo izay atao anatin'ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana no tsangambato hanamaria ny ampifity izay 15 taonany izay amin'ny alalan'ireo hetsika maro samihafa izay ho tanterahany. Ny akaiky indrindra izany zao dia misy izay tanterahina ao amin'ny Colbert amin'ny alahady 22 avril ho avy izao tolakandro izy io levée des fonds io dia ho an'ireo olona fikambanana mpanona ny ampifity hatramin'izay sy ireo vaovao nanaiky hanona ny ampifity ho ty asa lehibe tanterahana amin'ny taontia dia ny tsangambatony 15 taona dia ankoatr'izay dia misy ihany koa zay ho tanterahina eny amin'ny paroisse internationale eny Andohalo io ndray dia concert classique fotsiny raha fotsiny izy io zay tsingaina manokany ihany koa reo mpamolo kira gasy kira classique noforonina malagasy zany natao amin'izy io ary misy ihany koa ny ivy fankalazana dia ho tanterahina ireo collision mena Tsonjobe amin'ny alahady 20 octobre tolakandro ary ny hetsika farany dia ho tanterahina ao amin'ny palais des sports Mahamasina amin'ny alahady 30 décembre ho avy izao. Hatreto misy 50 ireo mpikambana ao amin'ny ampifity ary hatramin'izay 15 taona ny joroany izay dia efa namoaka CD volume 12 izy ireo ary DVD miisa 4 ivoaka amin'ity taona ity avokoa ny CD volume 13 sy ny DVD andiany 5. Zay ny kitoko lasitoko vavy no anakatonantsika indray zany ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivany alakamisy ity makasitraka fenonao tsy nisaraka taminay tao anatin'izay oran'ny fampahalalam-baovao zay dia ho amin'ny rapitso indray ny sampana fampahalalam-baovao mifame fotoana ho antsika eto makasitraka ary tompoko. Mandananareo makany amin'ny assurance aro maka vola fa zanano assurance AVA aro ny vahoaka tenareo koa misoratanarana dia zao ho an'izay ho taranaka reo zay na raha anao teo ny vaovao niaraka tamin'ny assurance aro